Misy firenena ambony zany zay tsy concerné satria resy tamin'ny éliminatoire ny Afrobasket dia entina andehanao Afrocap mandritra ny roa taona. Ny Afrobasket koa zany ny zavatra niova dia lasa isaky ny efa-taona. Dia ny FIBA Afrique zany teny hoe alao masina compétition any eo anelanelany ny phase finale ny Afrocap fa misy éliminatoire manapatonga an'izay dia le firenena raiky amin'ny dimapolo any esorana enina ambin'ny folo zany manao an'le Afrocap miampy ireo firenena mihitsana avy amin'ny éliminatoire satria dimy manao qualifié manao championnat du monde. Dia izay zany io Afrocap koa mena documentation nareo manaraka ny tena formule fa mahatsara n'izy io zany dia hoe misy composition vaovao par zone mety atambatra mety manana adversaire atsika ny zone 6 any mitambatra zany ray zay dia faharoa somary mitovitovy koa le niveau zany hoe mahafaka michanger koa zany le compétition. Fahatelo izahana mifanakaikikaiky koa le firenena miaraka lalao zany zay le Afrocap io zany compétition première édition mihitsy ka zao mieritreritra ny tena hiditra ao anatin'izy io mety mitratra ny herintsika le izy amin'ny resaka hoe marana satria io Afrobasket io dia lafo dia lafo satria aravo manao io Afrobasket phase finale io zareo dia hiditra mandritra 20 volana amin'ny alalan'ny fenêtre valo io le atao fenêtre io le fotoana ohatrany amin'ny foot reny anaovana ny match anaky valo zay match aller retour ohatran'ny foot zay ny ataony Afrobasket am'izao. Ny éliminatoire coupe du monde manomboka amin'ny novembre io mafimafy amintsika zany ny hita moyen zany hoe ohatran'io ataon'ny foot eto amintsika hoe lasany Kigali dia manao match retour eky dia avondray lasany Gaborone dia lasany tsitritany basket zay zany tena natontsika alao aloha miainga amina compétition metozanatsika zay le Afrocap. Non ny tena ny Madagascar zao dia le teny taona lasa nanao candidature tsika tamin'iny dia nahazo dia ty nanao candidature tsika dia nahazo fa le tamin'ny herintaona tsy atsika iny tsy amin'ny fédération iny fa Mayotte any desiste un mois Mayotte dia voaterinaka andraikitra ny zone 7 dia andraikitra andraisina dia norvégien tany digo izy dia ny fédération zany le tamin'ny telo taona lasa dia le zao ny anton'le telo dia ny isan'le ekipa zany hitan'ny fédération dia tsy betsaka atsika fa Comore zao ray Maurice ray La Réunion tsy manao dia lasa vitsy loatra le izy ohatrany tany Angola izy tany Angola zany ekipa telo tamin'ny phase finale ny ekipa ny Angola nanao an'le izy dia tsika manosika zarantsika ny ekipa gasy ary manotsika ndraiky rehefa nekeny ny zone 7 le izy dia naleta eto amintsika le izy intérêt atsika zany ny ekipa malagasy maximum anisany tsika zay raha misy opportunité ahafahantsika mampiditra ekipa ino aloha sitrany match mampiavaka ny ty aloha zany zao dia hoe voalohany reo ekipa nanentona ny ivelandreo hiady boly ny lelandry indrindra satria ny any ivelany ny any Seychelles zao mbola tsy mivoaka amin'le éligibilité dia tsy azo avokanay le izy satria tokony jouer l'éligible pour resany fa hitanay misy nationalité malagasy any Seychelles misy nationalité hatramin'ny australienne à Maurice misy nationalité malagasy misy nationalité vazaha any Mayotte ohatr'izay koa dika zay zany l'équipe zany nanomana se renforcer etc eto Madagascar misy mba makamaka joueur gauche droite koa sasany dia mieritrerittsika hoe tena hita mahafinaritra. Ahoana le candidature atsika amin'ny Afrobasket amin'ny taona 20 napetraka izy iny ho any Tunisie moa zao androany misy momarina zany dia anisan'ny horesahana any zany malahoana mety anohanana izy iny fa ny décision finale andreny moa zany dia ny central board na ny central board zany no manapaka azy io nefa tsy mivorona tsy amin'ny janvier février fa tsika zany manao ny famisiana azy robia manapatonga an'izay tsy hitako zay tsy azoantsika azy raha ny zavatra efa natao fa
niova be koa teto Afrika zany io lasa maro ny firenena nanao azy te karakara azy satria hitan'ny afrikanina rehetra zany ny intérêt am'le na tamin'ny U16 teo ary hitanareo fa Maurice zay azo lazaina hoe firenena tsy de tena mbola mandroso ny basket lasa karakara sina zany fa te karakara ny firenena